Tato dia mampikaikaiky ny maro ny fatapatapahan-jiro misy fiantraikany goavana eo amin'ny isa-tokantrano nefa izay délestage izay ankoatra ny fimenomenomana samihafa misy ihany koa ny fahasimbany ireo fitaovana samihafa ampiasaina ao an-tokantrano indrindra fa ireny teknôlôjia avolenta ireny raha nanantona ireny ivitoerana fanamboarana ny kojakoja samihafa ireny ny mpanao gazety eto nivon'ny fahitalavitra matv dia nanambara izy ireo fa mitombo ny olona manantona azy ireny manamboatra ny simba ao an-tokantrano ao manana ny torohevitra sy ny toromarika ihany koa nefa izy ireny manoloana izany. Nahitana fitombony hatramin'ny polisin-jato teo eo ny mpanjifa tonga manamboatra fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ao amin'ny atelier Rasa Metsikazomanga indrindra amin'izao firongatry ny fahatapahan-jiro izay mahazo ny isa-tokantrano izao. Amin'izao moa zany dia fahatongavana mpatsifito aminay dia tena maro be tokoa ny fahasimban'ilay zavatra satria jirama tsy mampandreo faty no velona io amin'izao dia taraiky ilay zavatra ilay olona dia be ny maty amin'ilay appareil matetika izany robot dia fera bronsina rehefa appareil mena azy zany dia rice cooker micro-ondes ohatran'izany simba daholo mihitsy izy raha manolo-be zany zay na bronsina na fera na 75 70 misy ety raha micro-ondes reny zao raha maty manetro eo 350 300 arakaraka ny akamaroany aloha ahitana piesy fa io ihany koa tsy maintsy misy miandro roa andro na telo andro io. Miteraka olana ho amin'ny mpanjifa tokoa ny fahatapahan-jiro miverimberina satria hisimba avokoa ireo kojakoja tokantrano mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra. Inona zao tiany ianao raha misentsy dia tsy fantako mihitsy aloha. Ovisy roana ny fahasimbana ary mba hiarovana ihany koa ireo dia nanome maro amin'ny tianina azy. Vilona firy fa rehefa risque zao soit izy mbola satria tsy mistable mihitsy le courant avy eo raha hoe Roa telopolo taona i Ra Joseph ao amin'ny atelier Rasa Metsikazomanga no nanao ity asa fanamboarana kojakoja mandeha amin'ny herinaratra ity. Olona eninafa samy manana traikefa misehatra maro raha tsy tanisa afa-tsy ny teknôlôjia ary ny masina afaka manantona ny trano ihany koa izy ireo arakaraka ny kojakoja izay mila fanamboarana mba ho fanomezana fahafapo hatrany ireo mpanjifa.